Anio alahady fahavalambinifolo volana aogosta efatra amby roapolo sy roa arivo. Alahady hoentsika iterana sy ankalazan'Andriamanitra hibanjinantsika ny loha hevitra hoe fiangonana mitondra tena toy ny hendry araky ny voasoratra amin'ny epistily ho an'ny Efesianina toko 5 andiny 15 hoe koa tandreny tsara ny fitondrantenanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny hendry. Faly miaraba antsika mpianakavy tompo na isika tonga manapitava présentiel eto amin'izao fiangonana izao na ireo manaraka amin'ny alala mitambazotra Zoom na YouTube. Ampatsihivina fa alahady fahatelo ny volana aogosta isika ka ao aorianan'izao vanim-poako vavahana izao dia izy ny asa sy fampahirizana. Ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voaantso ny masina, ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Riavana eo am-pitsangana ihany no hiantsontsika ny anaran'ny Tompo ka hiredona hiaraka mamaky ny salamo ary tsy hipetrakantsika raha tsy vita ny vavaka. Salamo fa 430 andiny voalohany ka hatramin'ny 7 izay mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy. Isaotra amin'ny Tompo lalandava hoe mafaky mandrakariva ny firenena azy. Ny tompony reharehan'ny fanahy ary izany ny mpandefitra ka ho fay. Miara mankalaza ny tompo amiko ary aoka miara manandratra ny anaran'isika. Amen. Hira fa 7 amby 1. Andriamanitra Tompo sy Mpahary anay eo, mamindrafo aminay. Misaotra sy mideranao zahay noho ny fitahianao sy ny fitiavanao, noho ny ireo soa rehetra omenao anay,
dia izay tsy fantatray sy izay tsy tsaroanay akory azy nefa ivelomanay isan'andro. Mivory eto anatrianao eto izahay ao amin'ity trano nomenao anay ity, te hiaona aminao, mangetaeta iainy ny teninao sy izay tianao lazaina aminay. Sokafy ny fanahinao masina ny fomam-panahinay, iasan'ny teninao amponay ka hatonga anay hibebaka noho ny otana ataonay. Hitombonay hiatsara isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Aoka tsy toy ny nidiranay teto no ivoanay, fa olom-baovao, olo-kendry sy mendrika satria naharay ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo mpamonjy anay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Ry havana malala, ny tompo dia tsy mitsahatra mampianatra sy manoro ny lalana izay mahasoa antsika amin'ny alalan'ny soratra masina, satria tsy misy tonga lafatra na iray araka tsisy diso. Andao ary iainy no ampanajana ny sitrak'Andriamanitra araka izay voasoratra ao amin'ny boky Isaia voalohany 9:20-20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Avy ary hifandahatra isika hoy ny Tompo, na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sihy aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Raha manaiky sy mankatoy ianareo dia hihinana ny voka-tsoa amin'ny tany, fa raha mbola mandà sy mihodina ihany ianareo dia ho lany ny sabatra, fa ny vava amin'ny Tompo no efa miteny izany. Amen. Ry havana, anatrehan'izany sitrak'Andriamanitra izany dia matsiaro fa tsy nahatanteraka izany isika. Andao ary iombom-bavaka anetry-tena anatina ny Tompo, iaiky ny fahotantsika eo anatrehany. Tompo, naharetoko ny sitrakao zahay, nefa indrisy mahatsiaro fa nanota sy nanao melika, nanao ny ratsy eny. Efa niala tamin'ny didinao sy ny fitsipikao izahay, tsy nieno ireo mpanomponao mpitoro ny teninao, ka tsy nandeha araky ny lalanao izahay. Ny fitiavan-tena, ny fahatokotena, ny fitiadavana tombontsoa izao tontolo izao vola aman-karena, fahefana, ny firerehana matetika no mibahanao an-tsainay, fa tsy ny fitiadavana ny fanjakanao. Hany ka tsy mahatsiaro ny misaotranao zahay, tsy miankina aminao fa mbola mandà sy mihodina ihany, manadinanao mihitsy aza tsy indraindray matetika, na eo ny fifaliana na eo ny fahoriana. Mamindrafo aminay Andriamanitra araky ny haben'ny fiantranao sy ny famindraponao. Sasao madio izahay mba te ho afa-keloka, mba ho afa-pahotana, fa tsaronay ny fahadisoanay. Eno izany vavaka izany Tompo, atonga ilany ny sofinao ka mienoanay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy no angatahanay izany. Misaotra Tompo. Amen. Ira-fanampiny fahavala-boabola. Oh
trano fanahy ny mpanompony ka tsy mba hisy elohina izay mialika ao aminy. Hitsangantsika indray ny famelan-keloka izay fiakanao. Hoy ny Tompo, makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izao no hanome anareo fitsaharana. Ento ny ziogako ka mianara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavina aho ampo aho, dia hita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Aza matahotra, minoa fotsiny ihany, izay mino ny zanaka no manana fiainana mandrakizay. Voavela ary ny elikareo no mianarany masina. Halleluja, amen. Hira fa 7:9. Petraka amin'ny tonga eo amin'ny fotoana amakiana soratra masina tsika ry havana manasa ireo tompon'andraikitra Androso ny hira fa 7:9 andiny voalohany no hoentsika amin'izany ary ny andiny faharoa ny aoriana ny famakiana soratra masina. Iaraka ipavaka isika tompoko. Misaotra anao zay ry Andriamanitra raha menao fotoana indray
eto amin'ny mpitranonao masoty, ahafanay mibera, mankalaza, manome voninahitra anao. Tompo, tonga eto amin'ny fotoana hamakina ny teninao izahay. Mangataka aminao izahay, taio ireo izay hamaky ny teninao. Mangataka aminao koa izay Jesosy, sokafy ny fonay, ny sainay, mba handray izany teny fiainana izany. Tompo, mangataka aminao koa izay ray tory ny teninao, ny mpanomponao, dia tendreo ny molony, mba ilaza izay rehetra tianao ambara aminay, izay rehetra tianao ho lazaina aminay, satria fantatray fa manakambara aminay ianao. Mangataka aminao asay Jesosy, rakofo ny fanaonao masina izy hitora io teninao. Dia amin'ny anaranao Jesosy, ilay tsara sady manao ny tsara no angatana izany vavaka izany. Amen. Nous commençons la lecture dans Proverbe 9, du verset 1 au verset 6. Proverbe 9, du verset 1 au verset 6. Au nom de Jésus. La sagesse a taillé 7 piliers et elle a construit sa maison. Elle a tué ses bêtes, elle a préparé son vin. Le repas est prêt. Elle a envoyé ses servantes à l'endroit le plus haut de la ville pour crier cette invitation. Vous, les ignorants, venez par ici. À ceux qui manquent de bon sens, elle a fait dire. Venez manger ma nourriture, venez boire le vin que j'ai préparé. Quittez votre bêtise et vous vivrez. Prenez donc le chemin de l'intelligence. Nous continuons la lecture dans Éphésiens, chapitre 5, versets 15 à 20. Éphésiens, chapitre 5, versets 15 à 20. Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez bien la volonté du Seigneur. Ne buvez pas trop de vin, la boisson pousse les gens à se détruire. Mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Ensemble, dites des psaumes, des hymnes, des cantiques qui viennent de cet esprit. Chantez la louange du Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père, toujours et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous terminons la lecture dans Jean chapitre 6, du verset 51 au verset 58. Jean chapitre 6, du verset 51 au verset 58. Le pain vivant qui est descendu du ciel, c'est moi. Celui qui mange de ce pain vivra pour toujours, et le pain que je donnerai, c'est mon corps, je le donne pour la vie du monde. Alors les Juifs se disputent, ils disent « Comment cet homme peut-il nous donner son corps à manger ?» Jésus leur dit « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, il vit avec Dieu pour toujours. Et moi, le dernier jour, je le relèverai de la mort. Mon corps est une vraie nourriture, et mon sang est une vraie boisson. Si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, il vit en moi, et moi je vis en lui. Le Père qui m'a envoyé est vivant, et moi je vis par le Père. De la même façon, celui qui me mange vivra par moi. Voici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme le pain que vos ancêtres ont mangé. Eux, ils sont morts. Mais si quelqu'un mange ce pain, il vivra pour toujours. Amen.
Hiaraka hivavaka isika tompoko. Tompo dia teny mamy tokoa ny teninao, ary androany izay dia nataovy mahita ny tsirony izany amin'ny mamy ny teninao izany mba ho tena aina fiainana mahavelona ao anay tokoa ny ho amin'ny androm-piainanay rehetra. Dia mangataka ny fanahinao masina izahay hiaraka aminay eto, hanoro izy rehetra tokony ho ambara araka ny sitraponao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana izany favaka izany. Amen. Dia fifaliana ry havana no hiara-banantsika. Afaka mifanatsi-tava indray amin'izao alahady maraina ny 27 ny volana 2024, andro voalohany amin'ny herinandro, ary dia miarabanareo ihany koa ao amin'ny tambazotra amin'ny alalan'ny YouTube sy ny Zoom. Dia ho aminareo any ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy, avy amin'Andriamanitra Ray, Zanaka, Fanahy Masina. Ny lohahevitra izay hiaingantsika androany dia araka izay misoratra ireo amin'ny fafana fiangonana mitondra tena toy ny endry. Everiko fa tsara ihany ny mampatsiahy ny zavatra izay hita tany aloha tany, satria ny vakiteny dia mifampitohy ao anatin'ny perikôpa, ary dia raha natsikaritra tsika dia efa herinandro vitsivitsy zany izay no efa nandinika naka fampianarana tao amin'ny epistily ny Efisiana izay nosoratan'ny Paoly Apôstôly. Dia raha tsaroantsika tamin'ny alahady, dia lasa teo ny lohahevitra dia hoe fiangonana vita tombokase tamin'ny Fanahy Masina. Dia nambara tamin'izany hoe ny Fanahy Masina zany no fitomboka nentina namarinana fa vahoaka an'Andriamanitra isika. Dia tamin'ny tapabolana taolohan'izay, ny lohahevitra noraisina indray dia hoe fiangonana mitondra tena mendrika araka ny antson'Andriamanitra. Raha tsy diso ny fitadidiako dia voalaza tamin'izany no hoe ny olona voantso zany dia tsy hoe olona tsara na olona tena exceptionnel eo amin'ny tany amamonina no ny fidianan'Andriamanitra azy, fa no izy ny antefan'ny safidin'Andriamanitra no natonga azy olona voantso hanao ny sitrapon'Andriamanitra, hanatanteraka ny hiraka izay ampanoviny azy. Dia androany ny lohahevitra izay hobandrintsika indray, anjarantsika androany dia hoe fiangonana mitondra tena toy ny endry. Mitondra tena toy ny endry satria efa vita fihavanana tamin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny rahany Jesosy Kristy, ary dia natsangany koa ho zanany, koa dia tsy oloko ho azy na vahiny intsony, fa efa tonga vahoaka an'Andriamanitra sy ankohonany, ary dia nomeny zo, nomeny koa andraikitra. Izany raha teo ny fikasany tao amin'ny Kristy Jesosy dia ny anangana antsika ho zanany ho mpiray lova amin'ny Kristy, ary indrindraindrindra koa dia anana anjara amin'ny fanjakany mandrakizay. Vahoaka an'Andriamanitra, ankohonany, zanany natsangany. Zany zany no statut na identité vaovao omena antsika. Ary dia tiany avaozina arak'izany isika mba hanana toetra fitondran-tena mifanaraka amin'izany statut na nouvelle identité izany. Ary dia tahaka ny ray mampianatra ny zanany, dia toy izany koa ny Andriamanitra ray mampianatra, mitaizantsika
mba hizorantsika amin'ny lalan'ny fahendrena ananantsika le fiainana. Tiany mantsika ho lasa olom-baovao tahaka azy satria nohariny araka ny endriny, koa lasa mahay manavaka ny ratsy sy ny tsara. Tsy mba problème fa solution, tsy mampizarazara fa mampiray. Tiany koa ho lasa olom-baovao mianatra any Kristy, izay manana ny fitondran-tena baikony fitiavana, fitondran-tena baikony ny fitiavana. Ho indrindra ny soratra masina ao amin'ny epistily Efisianina 5:1-2. Ny fitiavan'i Kristy antsika no nahatonga azy hanolotra ny tena tamin'Andriamanitra toy ny fanatitra sy sorona manitra mamerovero ho fanasoavana antsika. Ny fitiavan'i Kristy antsika no nanekeny an-tsitrapo aka ny toerantsika teo amin'ny hazo fijaliana. Raha tsy nanana fitiavana izy, tsy nanao an'izany. Tsika no tokony nahantona teo no ny fahatsoantsika, no ny tsy fahatanterantsika, eny no ny elokitsika, fa izy no naka ny solony toerantsika. Fitiavana izany. Ary dia mbola fitiavana ihany koa ry havana. Ny fitiavana ihany ray no nahatonga azy nanaiky an-tsitrapo, nanolotra ny tenany atao fanatitra, atao sorona masina ho ankasitrahan'Andriamanitra. Mety afaka nanday ihany koa izy, kanefa tsy nataon'izany satria tiany Andriamanitra ray, tiany loatra, ary dia ny fankatoavana azy no ny masony, eny fa na dia niatra aza tamin'ny ainy. Ny fitiavana mahatonga fahafoizan-tena, sakrifisy. Ampandeferinao ny tenanao ho tombontsoan'ny hafa. Izany natao hoe fitondran-tena baikony fitiavana. Ary tsy ho an'ny fanoloran-tena ihany no tokony hananana izany fitondran-tena izany, fa amin'ny zavatra rehetra ihany koa. Izay rehetra ataonareo dia atovy amin'ny fitiavana hoy Paoly apôstôly ao amin'ny epistily Korinthiana 1:5-12. Eny fa na dia mahandro sakafo aza, ilaina ny fanaovana azy am-pitiavana. Fantatra foana ny zavatra rehefa atao am-pitiavana. Na tsy ianao aza ny nanao azy fa mihinana fotsiny ianao, henonao hoe misy tsirony. Manontany teny fa ahoana ny nanaovanao azy? Izany ny asa atao amin'ny fitiavana. Ary tsy ny fifankatiavan'ny mpirahalahy ihany koa ry havana, tsy resaka relationnel ihany no ilazana hoe mampianatra ny tompo, fa ny fanaovana ny zavatra rehetra amin'ny fitiavana, toute activité confondue, na eto amin'ny fanompona amin'ny asan'Andriamanitra izany, na ny fanaovana ny raharaha ao an-tokantrano ao izany, na koa ny asa fivelomana, fanaovana ny adidy aman'andraikitra eo amin'ny fianakaviana, eo amin'ny fiarahamonina, na amin'ny fialamboly, na amin'ny vakansa, izay rehetra atao dia atovy amin'ny fitiavana, fa izany no ankasitrahan'Andriamanitra. Izany no santiona fitondran-tena baikony ny fitiavana, fa ny fitiavana koa dia fanafody ny havizanana, fanafody ny fimonomonomana. Fitiavana araka ny fiteny dia maharesy fahotana. Tian'Andriamanitra koa ny zanany olom-baovao
miaina ao amin'ny fahazavana. Ny atao hoe olona mandeha ao amin'ny fahazavana dia olona manao ny marina, manao izay mahitsy ary manao izay tsara. Izany ny olona atao hoe mandeha ao amin'ny fahazavana. Tsy izany olona izany mihitsy ny hoe andeha haka zavatra tsy natao anazy. Izany mangalatra izany tsy ao amin'izany. Tsy ao amin'izany satria izy mandeha ao amin'ny fahazavana. Ireny izany ilay ataontsika hoe amin'ny fiteny mahazatra hoe olo-marina, olona matahotra an'Andriamanitra. Izany no ilazantsika ny olona ao amin'ny mazava. Tao amin'ny aiza ianareo fahiny fa ao amin'ny fahazavana kosa ankehitriny, no ianareo tafaray amin'ny Kristy, koa manaova fitondran-tena tahaka ny olona ao amin'ny fahazavana, mamokatra ny soa, mamokatra ny rariny, ary mamokatra izay hitsiny isan-karazany. Izany no ambaran'ny soratra masina ao amin'ny epistily 5:9 sy 7. Tsy ilay olo-marina no mazava, fa no izy tafaray amin'ny Kristy. Izay no mahatonga azy atao hoe ao amin'ny mazava. Tsy izy ny mazava fa izy ao amin'ny mazava. Kristy ilay fahazavana tonga amin'izao tontolo izao mba tsy hitoetra ao amin'ny maizina izay rehetra mino azy. Izany no ambaran'ny filazantsara araka ny Jaona 2:9-7. Rehefa tafaray amin'ny Kristy tokoa no mantsy ny olona, dia tsy hainy intsony izany manao zavatra maizimaizina izany. Ohatra ny matsiaro tsy alaizy intsony izy, tsy mandry intsony ny eritreriny, tsy mety aminy intsony izany satria efa mazava izy, efa tarafin'ny fahazavan'i Kristy. Ny azahoany aina dia manao izay marina, manao izay mahitsy. Izany no azahoany aina, mampilamilamina ny sainy. Eny mety azahoany torimaso mamy amin'ny alina. Dia izany ihany koa no azahoany fifaliana, azahoany fiadanana fanatanteraka sitrak'Andriamanitra izy. Tantara kely anankiray, tantarana tovolahy nanala baka tany Madagasikara, nijory vavolombelona izy. Dia tamin'ny fony izy mbola nianatra dia tantara izy hoe nanana fomba ratsy. Ny fomba ratsy ity tovolahy ity dia izy izany isaky ny manao fanadinana dia fraude izy ny fitentsika mahazatra. Misy document kely foana ny aminy ihany dia mandritra ny fanadinana izy dia misopapa. Dia nandeha ihany ny fianarany hatreo amin'ny classe terminale. Rehefa tonga ny fanalana ny bac dia nanao tahaka ny mahazatra ihany. Dia ny première session fa tsy afaka. Mbola nanao deuxième session satria tamin'izany fotoana izany mbola nisy ny deuxième session. Dia mbola nanao ny mahazatra ihany fa tsy afaka. Dia namery-taona. Tonga indray ny taona manaraka, ny fanadinana manaraka dia mbola nanao ihany fa mbola tsy afaka ihany na première session na deuxième session. Dia namerina taona ihany fa saingy izao efa nanomboka ny vavaka hono ranamana. Ary dia nanapa-kevitra izy zany hoe za mitindray mandeha ity tsy hitrisa intsony ahako fa izay ataoko eo dia ataoko dia hitako eo izy vokany, dia hitako eo koa izany hoe ahoana marina izany miaraka amin'Andriamanitra izany. Dia nandeha tokoa ny ara-ny fanadinana. Nandeha ny matiera isan-karazany, raha tsy diso toatra ny terminal C izy izany. Dia nandeha ny matiera. Kanjo amin'ny terminal C anazy ny matematika sy fizika no manana coefficient 5, dia ny matiera ambinambina eo amin'ny 2 sy 3 eo. Nandeha ny matematika sa fizika izay, nikatso ranamana, tsy fantatra izay nahazo azy fa tsy tafavoaka ny l'exercice. Dia zary exercice kely iray fotsiny mba ny vitany, tapitra ny lera, naterina ny kopia, nandeha nody ary tena kivy ketraka tanteraka hoe zovy raha nitondra n'ilay zavatra mety tsy ohatr'izao ny situationko. Fa dia bon,
nanohy ny fanadinana hatramin'ny farany ihany izy vita ny fanadinana dia efa verina indray zany ny traumatisme hoe tsy afaka indray amerina fanadinana indray amin'ny septambra valy ara ny fanadinana dia fantany hoe ny valy ny fanadinana fa lasa izy niaraka tamin'ny namany nandehandeha tany zareo ireo naman'ireo tsisy nanalabaka dia samy tsy misy nanontanyko hoe nanahoana afaka sa tsy afaka fa dia nanala sy tany ozy ny fitenenana noho ny ariva noho ny nandeha nody dia tiany andalana fanena tamin'ny mpiara-mianany anankiray izy dia fantatra hoe valy ny baka dia hoe ie valy dia za tsy afaka ozy ilay nama dia efa tonga dia avy hatrany dia efa nangidy koa ny vavany hoe za koa ohatr'izay za tsy afaka tsy afaka dia lasa izy nody tonga teny bavady izy dia nitsenina ny zokiny arabaina afaka ianao asa afaka ahoana afaka jereo tia ny gazety dia asa nijarena ny gazety tao tokoa ny anaran-dranamana dia tonga saina izy tonga saina hoe tena tsy za zany fa tena asa mahagaga anao Andriamanitra tsy fantany akory ahoana ny nafaka azy fa dia afaka izy ary dia nanomboka teo dia navelany tanteraka isaky ny manao fanadinana izy nateny amin'ny université ara tsy mitirisitsony na amin'izay rehetra ataony amin'ny fiainany ara dia tsy mitirisitsony izy fa tena hoe nandeha amin'ny fahazavana tarafy ny fahazavany Kristy dia naomby izy tamin'izay rehetra nataony ary natsiaro nahita tsiro ny mamy kokoa azy noho ilay zavatra nataony tamin'ny taloha dia mitohana antsika koa izany hoe andramo fa zahao fa tsara Jehova ny andrasan'Andriamanitra anie dia ny anaovantsika premier pas fotsiny fa avy eo izy no manao ny ambony dia zany ry havana no hoe fitondran-tena tarafin'ny fahazavany Kristy dia soa fianatra koa izany ho antsika mianakavy amin'ity alahady maraina ity dia toy izay ara ry havana no fampianarana hafatra tsotsotra izay hoentina antsika ampaherezana antsika amin'ity alahady maraina ity satria efa vita fihavanana amin'Andriamanitra isika efa natsangana ho zanany malalany mpiray lova amin'ny Kristy ka aoka anahaka an'Andriamanitra satria efa nohariany araka ny endriny aoka hitondra tena na fitondran-tena baikony ny fitiavan'i Kristy fa ny olona toy izany no mahay manahaka ny Kristy ary farany izay hitantsika teo dia hoe hitondran-tena eo amin'ny fahazavan'i Kristy amin'ny fanaovana izay tsara sy marina mahitsy fa izany no sitrak'Andriamanitra dia tena fiangonana tokoa na hitondran-tena toy ny endry amin'ny maha-olom-baovao antsika ao amin'ny Jesosy Kristy efa lasa ny zavatra taloha ary mbe efa akaiky ary mbe efa eo ny zavatra vaovao dia mahereza ry havako ny tompo ombanao ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amen.
Sambatra tokoa isika ry havana manana Andriamanitra mamindra fo, Andriamanitra tiantsika, mamela ny fahotantsika raha mibebaka isika ka manana fitondratena mendrika sy mendry. Ny olona voavela sady voavela ny ainy dia sahy hitsangana, mijoro, anambaram-pahabe maso ny fanekepinoana apôstôlika iraisantsika amin'ny fiangonana kristianina masina maneran'izao tontolo izao, araka ny fanekena voalohany manao hoe miara-tsangana. Mino an'Andriamanitra Raisim-Tompo anao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zananay tokana tomponsika, izay torotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virginie, ry zanona nampotolo Pilato, niombonina tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, midina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra Raisim-Tompo, avy any ny adiny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-kelika, ny fitsanganan'ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Tonga eo amin'ny fotoanany rakitra, fanolorana rakitra isika ry havana. Ny hira fa 7:77 no anolorantsika izany. Aorian'izany dia misy ny mivavaka trano sy ny mivavaka fisaorana ary ny mivavaka fangatahana. Amen.
tonga ao amin'ny fotoanany filazan-draharahan'ny fiangonantsika. Ny fitandremana FPMA ex Marseille dia afaly miarabantsika ry havana malala amin'ny zao alahady 17 volana aogositra 2024. Faly miarabantsika na manaraba afaly miarabanareo koa izay manaraka izao fitaombavaka izao amin'ny alalan'ny tambazotra YouTube sy Zoom fiadanan'ny tompo ho aminareo. Misaotra ny Tati Joseline Randrianariteritsika nitarika antsika tamin'ny fitopim-pivavahana ary misaotra ny fafara tsy mandresy nitondra ny tenin'Andriamanitra. Misaotra koa ireo rehetra izay nandray anjara tamin'ny fanatotosana izao fitaombavaka izao. Raha misy vahiny samany vao tonga eto amin'ny fitandremana FPMA ex Marseille dia manasy anazy mba hitsangana ho arabain'ny fiangonana. Misaotra anareo ny hitsangana dia afaly mandray anareo ny fiangonana FPMA ex Marseille raha mandalo na mitoetra dia ny tompo momba sy tantanareo ny dianareo amin'ny zavatra rehetra izay ataonareo izy ambinana anareo amin'ny zava-tsoa rehetra. Dia raha sitrakareo tompoko dia anantona anareo ny ekipa accueil raha fahavimirava aka ny coordonnées raha tsy madiso. Misaotra indrindra ny tompoko dia manasa anareo hipetraka misaotra tompoko. Ny ray aman-dreny mpitandrina mianakavy dia tsy eto an-toerana fa nandeha niala sasatra nanomboka tamin'ny 15 volana teo ka hatramin'ny voalohan'ny volana septambra. Ny filoha-kajy Ravelojona mianakavy koa dia nakarivotra ary tsy eto an-toerana anio. Mitondra mambavaka an'izy ireo itsika toy izao indray ny fandaharam-potoanantsika manaraka. Misy ny asa sy fampaherezana ao aorian'ny fitaovam-pivavahana. Ny 28-29 septembre dia misy ny retraiten'ny fiangonana. Ny intervenant amin'izany dia ny pasteur Antra Ranevson, izy dia pasteur ny Epuf any Haute-Provence ary no anatanterantsika an'izany retraite izany dia any Roc d'Enterrand ary ny culte ny hariva any amin'ny fiangonana Lourmarin. Fahatongavantsika zany dia amin'ny 1:20 ora atoandro miaraka amin'ny pique-nique. Ny tarifa amin'izany kosa dia toy izao 50 € par personne à partir ny 8 ans ary misy ny tarif dégressif à partir ny 4e personne 30 €. Ireo izay tsy afaka manefa izany saran-dasy izany dia aza misalasala manantona ny ray aman-dreny mpitandrina na ny responsable. Ny hetsika 27 octobre matoky mitsangana miantso anao izy marika tompo 770. Ny promesse de don izay mila tanana dia manasa antsika tokoa ry havana hiditra amin'ny commission. Raha misy faniritsika dia mila tokoa izy ireo ny fanapitsika fiangonana. Be da be ny asa miandra antsika amin'izany ka dia manasa anao manasana koa hiditra amin'izany. Ny objectif amin'io dia 9 350 € satria tamin'ny alahady 28 juillet teo dia nisy fianakaviana iray nanolotra 300 €. Aokisika hitondra mambavaka izany asa rehetra izany. Ny rakitra voangotsika tamin'ny faefatra sy faraika amin'ny 10 volana teo dia ny totaly toy izao 1880 €.
miaraka amin'ny voaloham-bokatra 2210,80 €. Ny fitoam-bavakantsika dia mitohy hatrany isaky ny amin'ny folora sasany ary ampitaina amin'ny zoma ary koa ny itova hatrany. Ny amafy dia afaka dia mianatra hira misy fianaran-kira isaky ny alahady maraina manomboka amin'ny 10 latsaka fefany. Ny diakona miasa mandritry nyity volana aogositra ty dia izay diakona rehetra eto an-toerana ary ny fanadiovana fiangonana amin'ny asabotsy faefatra amby roapolo zao dia ny fiangonana. Ny mikarakara ny boisson fraîche amin'ny alahady zao kosa dia anjarany fifoazana. Vaovao 13 Emada. Naray taratasy fisaorana avy amin'ny fanakaviana Randriamaseza sy fianakaviana Rabemanatsotsika. Soyez toujours heureux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toute occasion. C'est ce qu'il attend de vous qui êtes unis en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, chapitre 5, versets 16 à 19. Par ces versets, nous vous remercions du témoignage de sympathie et de réconfort que vous avez manifesté après le décès de notre père, grand frère et tonton Rambert Stakudajna Radjonarfuni. Maintenant qu'il est auprès de notre Seigneur, soyons toujours unis sous sa bienveillance. Au nom de la famille, Tsitakudaja Eri Rabemanatsu Rafarilaya Fundi. Ny famille Randriamaseza, Roland, Sfar ary ny zanany Noémie sy Matisy, Randrianjaka Tokonomena sy Josiane ary ny zanany Rodi dia maneho ny fisaorana ny fiangonana, iray manontolo, ny mpitandrina, ny birao-piangonana, ireo fiakambanana isan-tsokaziny, ireo fianakaviana izay nanome famangina manokana sy ireo rehetra izay nandray anjara tamin'ny famangina izany, tamin'ny fitondranam-bavaka sy ny teny fampaherezana ary ny fampiononana anay. Mbola narahinareo fodranomaso ihany koa tamin'ny namoizanay ny reninay ny reny malalanay itoboko vavy Razanadraibe Ravomianta ary ny riny tany an-tanindrazana. Tsapanay tokoa fa tsy irery zahay ao anatin'ny fahoriana fa manana anareo, tsy voavalinay tsirairay avy izany tompoko, fa enganye ilay Andriamanitra mahery izay ionotsika no amaly fitia anareo tsirairay avy, ka ny soa sy ny tsara indrindra ny ifanodiavantsika, mankasitraka indrindra tompoko. Ny amin'ny vaovao 13 Emada dia azadintsika ny mamandrika amin'ny diary ny daty ny faefatra ambin'ny folon'ny volana septambra izay anaovana ny hetsika 13 Emada. Manasantsika amin'izany izany fanasan'izany dia manomboka amin'ny folora eto an-toerana ary misy ny fampiratiana amin'ny maha-malagasy antsika. Ny hira dia misy koa ny sakafo dia mifarana ny hariva miaraka amin'ny vary amin'anana sy saosisy raha tsy diso aho. Toy izay i Dadioka dia azadino manamarika izany amin'ny diarintsika. Ny karate dia mitohy hatrany isaky ny sabotsy amin'ny 5 hariva miaraka amin'ny tonton Augustin. Ety aoriana dia misy koa ny urne izay apetraka mba anangonantsika enti-manana mba ahafahantsika mividy ny défibrillateur izay ilayntsika amin'ny ERP antsika. Ny banque alimentaire kosa dia mitohy hatrany ary misokatra hatrany ho an'ireo izay mila fanampiana ary aza misalasala koa ireo izay maniry anatevina izany. Toy izay indray ny vaovao antsika teto amin'ny fitandremana anio mirary herinandro
eo ambany fitantanany tompo ary bon dimanche atsika rehetra. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances Et bon retour à ceux qui sont de retour. et ho azy irery any voninahitra. Miaraka ivavatsika to. Ry Andriamanitra ray sy zanaka fanahy. Sotranao zay satria no ny habeny fitiavanao sy ny mpamindropanao dia mbola afaka miaraka mivavaka. Mankalaza ny anaranao masina eto amin'izao trano tsara sady mamy fonay izao dia ny fiangonana FPMA tandremana Aix-Marseille izao indray. Sotranao zay Tompo no ny asa rehetra efa vita momba ny titano ity izay maneho ny fitahinao sy ny fitiavanao anay. Tsy ho tonga amin'izao toeram-pivoaran'izao izay raha tsy teo ianao ary dia raha laza voninahitra no atolotra eo anao. Maniry tokoa izay dia raha miasa aminao amin'ny fifidianana tanteraka izao trano izao ho toerana hiderananao sy hitoriana ny teninao ho an'ireo vahoakanao eto amin'ny faritra Aix-Marseille. Ny vavaka ho an'ny fanatanterahana izany rehetra momba ny izao trano izao fiangonana izao. Mbola maro ny asa miaro na ara-bola, na ara-pitaovana, na ara-pandaminana. Tondram-bavaka manokana ny fitokanan'izao trano izao amin'ny volana Jona 2024. Mangataka izay Tompo, vangio sy kasio ny fanahinao masina ny fony tsirairay. Anananay ny firaisan-kina sy fifankatiavana ary fiarahamientana. Ananay ny fahasotoana feno ao amin'ny asa mbola miantry ary anatsoro foto-drafitr'asa maharitra ho ampiroboroana ny fanjakanao. Apetraka ifeno eo am-pelantenanao ny fikasana, ny tanjona rehetra, eny antsefatsefany eny, entiny hividianana sy hikarakarana ity fiangonana ity. Da io ireo mpiandraikitra sy ny vahoakanao rehetra hiara-pisalahy hampandroso ny fanjakanao. Hampanjakao ny fanahinao masina ato amin'ity trano ity, ka izay rehetra atao dia ho voninahitra ny anaranao. Matoky izay fa ianao dia manatanteraka izay mahasoa anay satria ianao dia Andriamanitra fitiavana. Misaotra mankasitraka Tompo ho anao ny dera sy laza ary ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Atolotra izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao sy zokinay. Amen. Miaraka isika Tompo. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, misaotra anao zahay, midera mankalaza manome voninahitra anao. Andriamanitra marina, Andriamanitra masina, Andriamanitra tsy toa mahefa ny zavatra rehetra ianao. Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Misaotra anao zahay fa mbola nitarihinao teto amin'ity toerana masina ity eo aminao.
nandray ny teny avy aminao. Misaotranao ihany koa izahay, Andriamanitro, no izao rehetra izao izay nomenao anay, koa ankehitriny izay dia mangataka anao mba hampianatra anay, hanolotra ny tenanay ho anao, omeo anay mandrakariva ny fo matoky, ny fitantananao, mba hahatonga anay hahafohy vola aman-kareny, hahafohy fotoana, hahafohy hery sy tanjaka izay raisinay avy aminao, mba hoentinay hanohanana ny asa fitoriana ny filazantsaranao. Ary dia misaotra anao izahay satria tsy diso ny anjara ny amin'ny fahasoavanao, fa ny teny fikasana rehetra izay nataonao dia ho tanterahinao amin'izao fiangonana izao. Be ny vokatra fa nipiasa ny vitsy ianao, koa mangataha amin'ny tompony vokatra. Koa ankehitriny izahay Tompo, mangataka aminao mba hanirahanao ny mpanompo ho amin'ny fiangonanao, dia hampaherezo sy hatanjao ny fiangonanao, ary tahio ny asa rehetra izay tanterahana amin'ny fiangonanao, mba hahatonga ny olonao ho fahazavana, ho jiro, ho fanasina, ka raha ho avy amboninahitra ianao dia mba haharitra amin'ny finoananao ary hitsenanao amin'ny fifaliana. Mametraka feno am-pelatananao izahay ray, ireo programan'asa ny fiangonana, ny hetsika 13e mada, ny la retraite, ny hetsika faharoa izay atao amin'ny volana oktobra. Tahio ny fanomanana rehetra amin'izany ho eo ambany fahasoavanao. Apetraka aminao ihany koa ny herinandro vaovao izay hodiavinay mba ho feno ny fitahinao anay izahay, ary dia mametraka izany, ary dia mametraka izay ao anatin'ny tsy fahasalamana, ireo ianjariam-pahoriana, ireo ao anatin'ny fahasairanana na inona endrika izany. Tompo Andriamanitra manan-karem-pahasoavana ianao, ary matoky anao izahay, fa tsy mba olon-javatsoa izay rehetra matoky anao, izay rehetra zanakao, asan-tananao izay nekenao ho adidinao. Dia entinay ao tongotrao Madagasikara nosinay, ny avianay, sy ity tany izay iainanay ity, mba ho fenonao ny fitahinao, ary matoky ny fitiavanao izahay. Izany vavaka izany dia ampiarahanay amin'ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe: Rainay izay any an-danitra, ao matsina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any amin'ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Eo anay mihitsy anasaza ho anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay miloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa hanao fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Misaotra n'Andriamanitra lehibe isika ry havana fa totosa soamantsara izao fotoam-pivavahana izao. Mialohan'ny andraisantsika ny hafatra sy ny tsodrano dia ataontsika ny hira fa 1:7, andiny voalohany sy faharoa, ary ny andiny fahatelo sy fahaefatra ny amboniny tsodrano. Miara-itsangantsika. Amen.
raiso ny afatra ny fiangonana endry dia mihaino ny feoan'ny tompo ka ho tanteraka aminao tokoa anie ireto fitahiana ireto. Ho tahina ianao any tanàna, ho tahina ianao any an-tsaha, ho tahina ny zanakao sy ny asa fivelomanao, ho tahina ianao raha miditra, ho tahina ianao raha mivoaka. Raisoary ny tsodrano. Ary Andriamanitra izay mahay manao mihoatra lavitra noho izay angatantsika na izay iverintsika araka ny heriny izay miasa aty anatintsika, ho azy aneny voninahitra ao amin'ny fiangonana ary eo amin'ny Kristy Jesosy, manerana ny taranaka rehetra mifandimby sy mandrakizay. Amen. Voninahitra an'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Mandehana ny fiadanana ka manompoan'ny tompo. Dia mirary sahady herinandro sambatra ho antsika rehetra. Bon dimanche à tous.